Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy dia akafalenina indray nandorana anao mety tetry ny andro ary amty arivany zoma ity. Ao anatin'izay mandrafitra ny tetry ny andro amin'ny ankapobeny aloha dia tsara manamarika fa mitoetra ny tsokan-drivotra avy aty antsinanana raha manana koa zany dikan'izay dia maina amin'ny ankapobeny faritra maro manerana nosy aty amin'ny ireny avoany andrefana sy ny avaratra andrefana izy no tsy maro toerana zany ihany zany no misy ny orana tandrifon-drahona. Jerentsika amin'ny atsipria mahakasika an'izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina no hanomboantsika izany misy alohany sisan'orana tandrifon-drahona ny alina sisan'ny alina zany aty amin'ny motsiraky ny Bueny Sofia iny ary aty amin'ny motsiraky ny faritra Melaky sy ny faritra Menabe. Ny ankoatr'izay fandimby ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray dia mitoetra ny orana tandrifon-drahona aty amin'ny antitanin'ny faritra Menabe sy Melaky somary mitatra kely aty amin'ny ilany andrefan'ny Bongolava vakana karatra iny zany dia toraka izany koa ilany andrefan'ny Bueny dia ahitana orana tandrifon-drahona ny motsiraky ny Sofia zany hoe Analalava sy aty amin'ny manodidina ny Ambilobe dia misy tandrifon-drahona avokoa. Ny ankoatr'izay dia homainina ny andro ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Maripana voavinavina ho an'ny rapitso sabotsy manodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny afovoantany. Motsiraka atsinanana 3 ka hatramin'ny 4 motsiraka andrefana 3 ka hatramin'ny 5 any amin'ny tendrombohitra aloha no tena ahitana mafana indrindra eny amin'ny 3 degré Celsius toraka izany ihany koa aty amin'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana. Ho an'ny tontolo andro ny alahady kosa indray dia mitoetra hatrany tandrifon-drahona ny tolakandro aty amin'ny faritra Melaky, ny faritra Menabe, aty amin'ny farany avaratry ny faritra atsimo andrefana. Misy tandrifon-drahona kely miserana ny motsiraky ny faritra Sofia ny maraina, misy orana malefaka miatoato ny motsiraky ny Antalasy, Ambatsoa ary Analanjirofo. Fandimby ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Maripana voavinavina raha ho an'ny alahady dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 ny mafana indrindra aty amin'ny afovoantany, 30 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka atsinanana ary araiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefan'ny nosy. Asaky hitantsika amin'ny sary dia ny mainty rano sy aty Beroro no mafana indrindra manerana nosy aloha zay 30 degré Celsius. Toantsika hatrany ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy. Aty amin'ny motsiraky ny atsimo andrefana no misy tandrifon-drahona miserana indrindra fa ny tolakandro. Ny orana miatoato dia ho an'ny motsiraky ny tapany atsimo Sava, Ambatsoa sy Analanjirofo atsany. Aty amin'ny motsiraky ny Nosy kosa sy Analalava dia misy tandrifon-drahona motsiraky Diana. Ny ankoatr'izay dia homaina tanteraka ny andro ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Maripana voavinavina raha ho an'ny alatsinainy dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 ny mafana indrindra ho an'ny afovoantany, 30 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka atsinanana ary 30 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefan'ny nosy tapaka hatramin'ny 30 zany aty ataonany aro ho an'ny alatsinainy. Makasika ny tany faritondrivotra kosa indray dia nidina kosa aloha raha ny tany faritondrivotra ho antsika eto Antananarivo renivohitra ambany na manodidina fetrany OMS avokoa ny rehetrarehetra zay voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka indray aloha ny jerena zany dia hijalona antonony amin'ny ankapobeny ny tany faritondrivotra maloto ny rivotra. Dia makasitraka anao indray ary nanaraka zay hatramin'ny farany manasanao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.